Tamin'ny alatsinainy Rome lasa teo tokoa aloha zany dia nandalo tany amin'ny distrika Mandoto ny ministry ny fahasalamam-bahoaka miaraka amin'ireo autorité maro avy amin'ny faritra fa nisy ny fanokanana fotodrafitrasa dia tsy inona zany fa hôpitaly CSB1 sy CSB2. CSB2 moa dia atao amin'le atao hoe commune maro mandray izay commune vaovao izy io, ary ny CSB1 dia atao amin'le hoe Fokotany Ambatofotsy ny Karolina commune Vilany. Ka ny fotodrafitrasa izay nitokanina tokoa aloha dia fotodrafitrasa moderna manara-penitra, ary tsy vitany hoe fotodrafitrasa ihany nitokana fa nisy avy hatrany ny mpiasa dokotera mpitsabo mpanampy tonga dia miasa teo anivon'ny hôpitaly io, zany hoe tonga dia opérationnel avy hatrany zany ireo hôpitaly nitokanina ireo. Ka dia eto izay dia mamerina ny fisaorana ny fitondram-panjakana tamin'ny fijirevany akaikany izay olana ny vahoaka izay, satria dia tena nanala ny fahasairanana ho an'ny vahoaka ao amin'ny distrika Mandoto tokoa ny fisian'ireo hôpitaly roa ireo. Fa dia misaotra anazy ary isaorana eto ihany koa ny partenaire technique et financier dia ny ONG MDF izay anisany namatsy vola ny hôpitaly io. Ka dia zava-dehibe tokoa izany fa dia mamerina fisaorana fitondram-panjakana fa hita fa mijery akaiky ny olana sy marary amin'ny vahoaka izy fa hatramin'izay dia anisany tena nampikaikaiky amin'ny vahoaka tokoa fa niala virana amin'ny fitondrana marary ary misy ny fotoana dia maty an-dalana ny marary fa ankehitriny dia voavaza ny olona izany.